Kosa moa zomara ampitso dia indro ary aroso amintsika ny famitinana fohy ny gazety ny lehilahy moderna ivoaka ho amin'izay androny rapitso zay ny gazety mahery araka izao ahitantsika zao ary dia ny laharana fa 577 no aroso amintsika mpamaky ho amin'izay androny rampitso izay lohateny sarihana ny sain'ny mpamako amin'ny androny rapitso dia ny mahakasika ny tontolon'ny baolina kitra Ballon d'Or tsy nisy dikany tamin'ny Ronaldo tsy nahazahoana azy eo amin'ny savoroforo atletisme kosa tsy nandrenesapeo ny minisitra Lalao Mahery amin'ny alahady ho avy zao ny fisarihana ny anaran'ny tsara vita natao anatin'ny fandraisana anjara tao anatin'ity lalao ity eo amin'ny tontolon'ny tenisy kosa tompon-dakan'ny Afrika Austral malagasy 5 sy notafakatra amin'ny manasadalana Bertin Randriamiaingo ikarakara tournoi eny Atsimildrano eny lehilahy ireo faritra manaitaitra izay kosa no lohahevitra voaboasana ao anatin'ny lahatsoratra natokana ho an'ny olon-dehibe eo ihany koa ny tontolon'ny fiara izay aroso amintsika ho amin'izay androny rapitso izay araka izany ary sy dia azadino ny manjifa ity gazety ny lehilahy moderna ivoaka ao amin'ny rampitso ity. Fanatreto tompoko lasa tompoko vavy ny vaovao naroso tamin'ity andro androany ity tsara ihany nefa ny mamitina ny vaovao-songadina nentina fa manomboka ny asan'ny parlementaire eo anivon'ny CST na ny filan-kevitra ambonin'ny TT Zamita tafiditra indrindra ao anatin'ny fanadiadiana ireo raha mafana eto amin'ny firenena moa izay asa iandreketan'izy ireo izay akoatra izay dia mpanao politika maro no nitondra fomba fijeriny manoloana ny lahateny fanesesy teny amin'ny lapan'ny mpanjakana Iavoloha tamin'ny andron'ny omaly. Tompoko lasa tompoko vavy fisaorana feno no atolotra ao anao manaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapiresaka ao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.